Ireo ny mpanehy vilany sy mponina tany etaina sy gadera. Tany no nitoerany tamin'ny mpanjaka hanao ny asany. Tantara voalohany toko 4, andiny 720. Mba hatoky amin'ny kely dia ilainao ny miara-miasa amin'ny anjely ny lanitra, satria mantsy ireo no hanofananao ary hampitombo ny fahalalànao. Mba hahatonga anao ahomby, hahatonga anao hatoky amin'izany asa izany, ary indrindra dia ny hoe mba hanaovanao ny asa tsara rehetra. Sainy kely fa raha toa ka hanao zavatra ianao dia zavatra mety zara fa vita raha toa ka ny herinao ny ankinanao. Aza adino miasa mafy Satana manoloana an'izany, haka fanahy ka ilaza mihitsy ny hoe tsy mampanina raha toa ka tsy vitanao ny adidinao, tsy mampanina raha toa ka antsirambina na havitanao azy, satria milaza izy hoe tsy misy malala ange izany. Nefa tsarovy fa raha tsy totosa ny adidinao dia ho very ny fanajanao ny tenanao, ary ho very tokoa ny fatoky ny tena hanananao. Anio dia manao antso aminao Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe mba hiasanao ampahatokiana na dia tsotra sy madinika aza izany adidy izany. Asainy koa anao androany ny mba hiasa ampilaminana, satria izy ny tompo ny filaminana, ary indrindra ny hoe ny mba hanananao faharetana. Sarotra kanefa dia mampanantena Andriamanitra hoe aoka haritra. Tsy hiasa maina anao amin'izany, fa mampanantena Andriamanitra fa hanome hery anao, hanatontosana izay rehetra nankininy taminao. Tsarovy ombanao izy. Ombanao izy raha toa ka manahy ny amin'ny ampitso ianao. Ombanao izy raha toa ka matahotra ny ho avy ianao, ary hanampy anao izy hanazoanao izany fahombiazana rehetra. Hanampy anao izy hanatanteraka izay rehetra nampanantenainy ho anao. Izany hoe rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao, rehefa matoky azy ianao, indrindra rehefa vonona ny lefotra ambany fitarihana ianao, dia tsarovy fa ampamirapiratra anao izy. Izany hoe ho tafiny ny vonahiny ianao. Hanampy izany rehetra izany dia rehefa tojo andro mahory, tsy zavatra sarotra dia hamonjy anao izy, hanampy anao izy, ary tsy avelany irery ianao. Ary ny tena zava-dehibe dia izao, ambininy ianao amin'izay ataonao rehetra. Hiara-miasa aminao izy, hanomenao fahombiazana izy, ary indrindra dia ny hoe ho tafiny ny voninahitra mandrakariva ianao. Androany dia tianao ve hanandrana izany fanandramana sarobidy izany? Tianao ve raha toa ka tanjonao izany fenitra ambony izany? Asaiko ary ianao hivavaka isika. Misaotra Tompo, satria sarobidy izany lesona izany. Tianao ny hiara-miasa aminay, tianao no hanome modely ny amin'ny tokony hiasanay ampahatokiana. Tompo, voleo anatinay izany toetra sarobidy izany, ka izay rehetra ireto dia ho fenoanao ny voninahitra ao. Ho tantaranao ny teny fikasanao fa hanome hery ho anay ianao, hiaro anay ianao, omba anay ianao, indrindra hanafy ny voninahitra ao ianao. Eny Tompo, maniry izay androany. Mba ho zava-misy amin'ny fiainanay izany ampy anio ity, ka ianao mihitsy no hita soritra amin'ny fiainanay. Ampio izay Tompo, mba hahafana manaraka izany safidy lehibe izany, ary ampio izay hanatratra ny voninahitra ao, mba hahafahanay miaina ao anatin'ny fitantananao feno. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.